Arabadoko lafinaritra toboko vavy akafaliana sy ampitsikitsikina indray no iarana amintsika ny tokantrano any amin'ity takarivan'ny alarobia ity. Toy izao ary aloha ireo matoam-baovao isongadina hoentina amintsika amin'ity takariva ity. Ny tombo indray ny isan'ireo kandida irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatr'izay dia nisy ny famelabelaran-kevitra nataon'ny senity mahakasika ny fanomanana ny lisam-pifidianana ary ny zavanitranga teny amin'ny bypass teny. Fa araka ny fanambara teo dia tapa-kevitra ny irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana amin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao. Ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany Andriamatoa Ajo Andrianenarivelo androandry tao amin'ny commune Kadinandriana Avaradrano izay tanàna ny Aviany any moa no nanambarany tamin'ny fomba ofisialy izay filatsahako fidiana izay. Fitian'ny vola ravavy amin'ny sarany Tsirakotorson makasika an'izay vaovao izay. Nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontosaina ny 4 Jolay ho avy izao i Ajo Andrianenarivelo. Praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany amin'ny gouvernement Berzika ary ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Kadinandriana teo aloha. Araka ny nambarany dia noho ny fahatsapany fa manana didy amin'ny fametrahana fanovana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena ny latsahany. Ary resy lahatra ny tenany fa fametrahana ny rafitra ny fototra ny fitsizara-pahefana mamevahana ny commune sy ny faritra ny foto-kevitra ny faritany ahafahana mampandroso ny firenena. Fantatra fa maro ny malagasy mahavita azy afaka mitondra ny anjara biriky amin'ny fanovana. Ekeko ihany koa fa mafy mitsinga raisam-pirenena amin'ny fahafahantsika misafidy malalaka ny lalam-pampandrosoana mety amintsika. Ny lalana ny zorako ny traikefa azo dia ahafahako manambara fa afaka mitarika ny malagasy amin'izany lalany fandrosoana tedavin'ny malagasy izany aho. Noho izany ilatsaka anisany kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena politika fa tsy mpilalao politika ka metraka ny etika amin'izany sehatra izany ary efa nivonina nandritro fotoana maritra hitantana ny firenena saingy misy fotoana any avokoa ny zavatra rehetra ary tsapako fa mikadina ankehitriny izany fotoana izay ka ho raisiko ny andraikitra ary araka isika. Tsy ao anatina toko politika Andriamatoa Ajo Andrianenarivelo ny vondrona malagasy miara-miainga izay ahitana fikambanana antoko politika ben'ny tanàna sy olo-tsotra resy lahatra fa ny fanorenana trany fotony ny rafi-pitantanam-panjakana ny rafi-piarahamonina ny ara-kolontsaina ary ny ara-toe-karena no ainga ahafahana mampandroso no manohana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena.